Sy ny andrelava dia nitondra ny fomba fijeriny manoloana izay fanemorana ny fifidianana izay avy hatrany ny mpanao politika maro, vondro politika maro ihany koa. Isany amin'izany ohatra ny antoko Miombon'Ezaka AME ho an'Andriamatoa Clément an-dRavalisaona filohan'izany antoko izany ary dia mametraka ny tokony hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka ity mpanao politika ity. Raha teknika tokoa no anakisana ny tety androm-pifidianana dia tsy mametraka olana ny antoko Miombon'Ezaka na AME izay tarihan'Andriamatoa an-dRavalisaona Clément izay anisany efa nilaza ofisialy fa kandida amin'ny fifidianana ho filoha voalohany Repoblika faha-efatra. No mafisin'ny ity antoko ity kosa anefa fa tokony fifidianana filoham-pirenena natao mialoha ny fifidianana solombavam-bahoaka. Raha ohatra ka ara teknika ny anovana azy ataona fa tsy maintsy manaika an'izay daholo ny rehetrarehetra rehefa milaza ny senita hoe mbola manahirana ny carte d'identité, mbola manahirana ny fanisana ny vahoaka sy ny karazany ngamba iverina fa tsy azo anoarana izany. Fa kosa ny apetraka dia hoe ny présidentielle no mandeha aloha fa tsy hoe zao no tapaka androany dia raha afaka boatra tsy kilalao-zaza le izy. Za koa tsy milaza hoe zaza le nanao sosokevitra hoe tokony législative no mandeha aloha fa zay tapaka dia tokony ho tanterahana. Mba ialana ny mety tsy hatratrarana indray ny daty voatondro dia miantso ny tokony hanamafisana ny asa rehetra mifanandrifa amin'ny fanomanana ny fifidianana toy ny fanentanana ny olona hisoratra amin'ny listim-pifidianana, fanentanana momba ny tokony hanana karapanondrom-pirenena ary ho fomba fampiasana bulletin tokana ny antoko aminy. Zay koa dia efa nanentana foana hoe tokony handreny andraiky ny avy hatrany na ny société civile na ny antoko politika eo amin'ny adity mifanandrify azy amin'ny fanentanana ny olona sy fampianana ny olona kasika an'ireo bulletin unique. Zany zany tokony efa tomboka dian'izao. Zany zany eo koa moa zany resaka carte d'identité nationale eo koa mety misy fiantraikana zany amin'ny fifidianana dia efa tokony misy koa ny fanentanana zany eo anivony izay tokony hanao an'izay fanentanana ny olona hanao ny carte d'identité nationale mba ahafahany mifidy ara-dalàna amin'ny fotoana mamety azy. Ka izany rehetra zany anie azo atao tsara raha ohatra ka misy volonté politika eo amin'ny mpitondra tetezamita amin'izao fotoana izao fa tsy fanilika andraikitra ohatrany hoe nametraka amin'ny filohan'ny tetezamita hoe législative indray ny atao aloha ohatrany hoe zay tiany atao ny atao amin'ity firenena ity zay kosa ngamba tsy hoe manjary misavorovoro indray ny sain'ny olona manoloana an'izany fa aloha ngamba atao matotra tsara amin'izay no fandeha nyity raha ty parapatonga amin'izay heveriny senita fa mbola misy olana eo amin'ny lafiny teknika dia atao matotra tsara hoe amin'izao daty io sara le izy zay mihevitra fa raha misy lafiny teknika eo zany fa raha fahaelany tokony hoe roa volana orinan'ny volana meza zany hoe ny amin'ny volana juillet heverina anaovana ny deuxième tour no ampandehanana ny premier tour raha ohatra ka teny ara teknika marina tokony tsy hanaovana tokony hanaovana azy eo. Ny antoko aminy izay tarihan'Andriamatoa Clément an-dRavalisaona dia manamafy hatrany fa ny fifidianana ihany lala tokana amin'ny fanamoaka ny firenena amin'ny krizy ary tokony tsy asiana adevitra intsony hoy izy fa tokony fifidianana filoham-pirenena no tanterahana mialoha.